Tao anatin'izay fivoriana izay moa dia namafisina ny tokony hanoloana ny mpikambana eo anivon'ny fitsarana manokana misahana ny fividianana na ny CES ny avy amin'ny antoko MTS dia manohana izay fanambarana izay. Tato-pavao eto Mvola Ravoavy Sara Ntsirako Dorso. Manamafy ny tokony hanivana ny mpikambana eo anivon'ny fitsarana manokana misahana ny fividianana avy amin'ny malagasy tonga saina na MTS. Araka ny fanazavana nentin'Andriamatoa Tody Soramanantsoa mba hialana amin'ny fisian'ny olana aorian'ny fividianana no heveriny fa tokony hanatotosana izany. Ny tokony manaja lalàna zany tsika malagasy mba ho rehirehan'ny taranaka mapara tsy fanajantsika ny hatramin'ny namoahan'ny CES ny décision natao iny zao dia ataontsika mivadika ambony ambany ny fiainam-pirenena dia ry zareo zany zao dia mandry izy amin'izao toe-jaram-pirenena zao ry zareo tsy miatrika koa raha amin'ireny hoe fetim-boana session parlementaire hatramin'izay président CES manatrika hoe tamin'ity izy tsy hisana anatrika tany taorian'ny décision aminay zany misy zavatra flou izay dia nanao proposition mihitsy hoe animba zavatra ty CES ty raha mbola amin'izao composition zao tokony composena zany ny CES mba ahafahantsika rehefa misy fividianana tsy hisona satria tadidio tsara ny tany Côte d'Ivoire tsy vitovizan-kevitry ny commission électorale sy ny haute cour ny nampisy ny douane ny olona tamy Côte d'Ivoire zay nampisy efa firy diplomate tamin'ny ady an-trano tao ka izany sanatria vaovao tsy hitsangy eto amintsika eto raha tsy mandray andraikitra dian'izao tsika sao dia sanatria ho tratran'izany. Ny MTS dia manohy ny asa sosialy izay tanterahiny. Zao ataonay izao aloha dia efa nataonay hatramin'izay ary manohy izay ka anjarany tsirairay no mijery ao anaty propagande tsy ao anaty propagande fa izay zany ny atoko dia manao action sociale ary fitsigerenan'ny 3-5 taonan'ny fahaleovantena dia miditra amin'izany lafiny sosialy zany ihany koa zay mitsindry tamin'ny herinandro zany zaravary ho an'ny zokolona androany indray zany raha tsika mahita fa mandalo toetrandro ririnitsika dia nisy fangatahana nataon'ny ray aman-dreny rehetra eto amin'ny 3e arrondissement zany dia ny vakian'Andriamatoa Rakotsiraka bodofotsy izy ireo mba hiatrehana an'izao andro ririnina zao aminay dia lafiny ara-tsosialy ty ataonay ity zay. Io maraina io te tsara masaina ny loran'ny atoko MTS bodofotsy entina hiatrehana ny ririnina ka tamin'ity dia ireo ray aman-dreny sahirana ao anatin'ny boribory fahatelo no nahazo ny tombotsoa. Araka nambaran'Andriamatoa Tody Soramanantsoa tsy hijanona eo fa mbola mitohy hatrany ny asa sosialy izay tanterahan'ny atoko MTS entina hanohanana ny mpiara velona izay maro an'isany no misedra fahasairanana amin'izao fotoana izao.